Des produits de première qualité, Premier choix, marque originale, Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Bonjour. bonjour. Mitondra antsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour, zio antsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Junta tua viagem. Vaoline de manolotra anao ny vaovao. Des personnes de valeur qui partagent tous l'amour de leur pays autour du Castel. Castel, le goût de la réussite. Castel manolotra ho anao ny vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Ice-Tea Naturo, zava-pisotro mandritra ny taona, manolotra ho anao ny vaovao. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny Socavitre. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana, magasin Saint-Georges Vista Horizon Face, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana sy magasin Saint-Georges Vista Horizon Itos. Samy feno fanantenana ny tsirairay. Ny isam-batan'olona fa ho tsara kokoa noho ny taona 14 ny taona 17 Samy manao jeritodika ireo zavatra maro nolalovana tamin'ny taona 14 nanao ahoana ny taona 14 raha atao indray mijery. Toy ny isa-taona fanao ny filohan'ny repoblika rehetra ny fandimbiny lahateny ho an'ny vahoaka malagasy amin'izao faran'ny taon'izao. Ny filoha era Jonaromampiana dia niaiky fa sahirana ny vahoaka malagasy ary efa nanao izay faraherin'ny mpitondra. Misy azo andrandrena ve araka izany ny amin'ny taona ho avy raha izay ny faraherin'ny mpitondra. Efa feno avokoa ny ankamaroan'ny trano fanaovana lanonana ho an'ny faran'ny taona raha ny eto an-drenivohitra no jerena. Samy manana ny mampiavaka azy ny fankalazana ny faran'ny taona sy ny fitsenana ny taona vaovao ho an'ny tsirairay. Amin'izao faran'ny taona izao, mahasarika mpanjifa maro ny fanaovana manicure amin'ny endriny maro izay manodidina ny 3 hatramin'ny 3 alina. Efa manaraka ny lamaody amin'ny fanaovana lentille ihany koa ireo tanora mba hiavaka tanteraka ny alina. Vaovao iraisam-pirenena, any Bagdad, misy 720 ireo olona maty vokatry ny fanafihana roa nitranga tamin'ny tsena iray androany. Ny fanjakana islamika no efa nilaza ho tompon'antoka tamin'izany fanafihana izany. Ny andindin'ireo arahinao afaka fotoana fohy. Junta tua viagem. Spaghetti tena matsiro, spaghetti Francia. Mura vidy tsara qualité, spaghetti Francia. Tsy mirekirekitra, mora andrahoana, mitombo tsara, mora masaka, avitana karazan-tsakafo. Spaghetti Francia. Mampirehatsika tsabe, spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Feels good in my heart, in my soul, when you're here right beside me. I don't ever want that.
this day to end. No one can stop me when I taste the feeling. Te ampifaliavako amin'ity fety ity ka andefa volany aminy. Ampiasao alefa samitsika Orange Money fa maimaimpona ny sarany fandefasam-bola hatramin'ny 10,000 ariary amin'ny samitsika Orange Money. Ny 10,20 hatramin'ny 1 Desambra antsoina ny dièse 144 dièse safidy iray. Alefa re! Mahasana ny tontolo-piainanao Orange. Bonjour. Bitibis fanala eta watika zap na lebe na zaza. En poudre amal sachet, tangaris en vitamine C. Bonjour. 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 Ma patanzaka, zem suka samba sambata. Bonjour. Bonjour na rewe. Bonjour. Bonjour. Maru karazanga gu amnas, sara nota zanga namnas. Jitika diabet. Bonjour. Porte, fenêtre, volet, véranda, tôle, vitre. Soca Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction et de rénovation. Elle fabrique sur mesure tous les menuiseries à lu à prix d'usine. Alors, qu'attendez-vous? Venez nous voir à Doutapenac ou sur notre site internet. Très sincèrement, à votre service. Jusqu'au 31 décembre, moins 10% sur les menuiseries en aluminium, volets roulants et rideaux métalliques. Venez profiter de la super promo spéciale fête chez Bowley. Bowley vous propose de grandes promotions sur les TV LED, subwoofers, panneaux solaires, lecteurs DivX, caméras de surveillance. Bowley vous souhaite un joyeux Noël et une fin d'année inédite. Des gens de talent, j'en rencontre tous les jours. Comme d'habitude. Déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire. Des personnes talentueuses dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnalités, je suis fier que nous en ayons à Madagascar. Des personnes de valeur qui partagent tous l'amour de leur pays autour d'une Castel. Castel, le goût de la réussite. Bijouterie Santia, mividy volamena, manamboatra ny simba sy manefy firavaka vaovao, na volamena, na volafotsy. Manomboka amin'ray alina ariary ny firavaka. Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antanemena, box 37, téléphone 033 18 544 04. Faly miarabanao izay manaraka ny fahita lavitra kolo ary manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany.
Samy feno fanantenana ny tsirairay ny isam-batan'olona fa ho tsara kokoa no ny taona 4 ny taona vaovao 7 samy manao jerin-totika ireo zavatra maro no lalovana tamin'ny taona 4 nanahoana izany raha atao indray mijery arao ary ny matoan-datsoratra Boaza Razanatsoa. Fotoana anaovana jerin-todika ireo zavatra maro no lalovana tato anatin'ny taona izao. Inona no azo lazaina mikasika ny taona 2012 raha teo amin'ny lafiny sosialy, ekonomika sy politika no jerena. Raha ny lafiny sosialy manokana no jerena dia hita fa toa vao maika mihamafy ny fahasairana ny vahoaka eo amin'ny fiantrehany ny andavanandrom-piainany. Ny vidin'entana ilaina andavanandro miakatra foana, tsy fantatra hoe inona marina no antony. Ny vola miditra amin'ny tsirairay nefa tsy misy fiovana. Azo lazaina hoe miendanja azy satria ny hetra aloha dia mitombo isa sy mitombo sanda. Manginy fotsiny ny fiantrehan'ny fiakaran'ny vidin-tsolika sy ny vidin-jiro izay tsy mirazotra amin'ny fiatsaran'ny kalitaon'ny tolotra. Ankoatr'izay, hita ny songadina tamin'ity taona ity ny fitsaram-bahoaka sy ny hetsika maro nentin'ny vahoaka nampiseho ny tsy hafaliana. Nisy ireo fanehoana hatezerana tamin'ny fahatapahan-jiro, fanehoana fahatezerana tamin'ny mpitandro filaminana, fanehoana hatezerana amin'ny fanaovana fitsarana sy famonoana tsotra izao ireo voatonona ho nanao ny tsy mety. Raha lazaina tsotra dia ny hoe tsy milamina ny fiarahamonina. Tsy misy hafa amin'izay ny lafiny ara-toekarena. Hatramin'izao dia mbola mitady fa tsy mahita famarina toerana ny toekarena malagasy. Noho ny fisian'ny kolikoly avolenta, ny tsy fahazavan'ny lalàna misy, dia vitsy ireo mpampiasa vola no samy sedra ny fampiasam-bola eto amintsika. Etsy ankilany, ny orinasam-panjakana mba hanisisa mbola miasa, dia toa fanahy nina, atao izay hampaharefo azy, ahafana manamarina ny fanomezana ny fitantanana azy ireny ho an'ny vahiny. Niseho lany ihany koa ny fanomezan'ny fanjakana lalana ny tsokosoko ireo sinoa, hanao fitrandrahana ary enan-kibon'ny tany manerana ny faritra maro eto amin'ny firenena. Isan'izany ny Aosomamanina, izay mbola tsy milamina hatramin'izao. Tsy vitan'izany fa toa omena laka-tsotra izao ny sinoa amin'ny lafiny maro. Tsy mazava loatra hoe inona no tambiny nangatany fitondrana ao ambadika izao, ka mahasanganehana ny maro hoe fa alefa vozana-tany sinoa ve Madagasikara sanatria. Ny lafiny politika moa dia vola kakafotra, kolikoly, adila politika, tsy fangaraharana, raharaha maloto maro, mahavoasarika ny mpitondra ambony eto amin'ny firenena, fanampenam-bava ireo izay tsy mitovy firehana amin'ny fitondrana sy ny maro hafa tsy voatanisa. Raha tsorina dia misongadina kokoa ny zavatra tsy nety, ary tsy hita taratra ny fandrosoana nandrandraina na teo amin'ny lafiny politika, ekonomika na sosialy raha ho an'ny taona 2012. Raha ny 700 malagasy no voalaza fa marefo tamin'ny fiandohana izao fitondrana izao, 270 izany ankehitriny, ka mbola sahy hangataka pirofo amin'ny fantrany malagasy ihany ve ny filoha. Miandrandra fiovana ny vahoaka, fiovana toe-tsaina eo anivon'ny mpitondra indrindrandrindra, fa tsy erovan-tena fa tsy nahatana ny teny nomena, fa nitsiana ny dia, fandraisana fanapahan-kevitra ho an'ny tombotsoan'ny maro anisa. Toy ny isa-taona fanao ny filohan'ny repoblika rehetra ny Vanjimby ny lahateny ho an'ny vahoaka malagasy amin'izao farany taona izao. Ny filoha Rajaonarimampianina dia niaiky fasahirana ny vahoaka malagasy ary efa aminao izay farany heriny ny mpitondra. Misy azo andranaina ve arak'izany amin'ny taona ho avy raha izay no faravitan'ny mpitondra. Boaza Razanatsoa. Fohy ny lahatenin'ny filoha Rajaonarimampianina ho an'ny vahoaka malagasy amin'izao fiafarany taona 2012 izao. Nandritra izay lahateny izay, laza ary niaiky izy fa mbola misedra mafy ny vahoaka malagasy ary efa manao izay faraheriny ny mpitondra. Ny faniriako lalina indrindra ho amin'ny ho avy dia miaizantsika mampivondrona ny herim-po, herin-tsaina sy herim-panahy misy eo amintsika. Tsy vahoaka voaozona sanatria ny malagasy ka tsy ahita ny anjara masoandrony mihitsy anatin'ny fiandrianam-pireneny. Raha izao iaina vahoaka malagasy izao ve no faraherin'ny mpitondra, tsy fandriam-pahalemana, kolikoly, fahatapahan-jiro sy rano lava reny, ao ireo izay tsy mbola nahazo jiro sy rano hatramin'izay, ny kerehany atsimo, ny lalana simba tsy misy mpanamboatra, ny orinasam-panjakana tsy arenina fa potehina sy amidy, misy azo atenaina ve amin'ny taona manaraka, tahaka izao ny fanirian'ny filohan'ny repoblika ho an'ny taona ho avy. Ny mpiraitan-drazana amintsika manerana Madagasikara dia mahafantatra fa nanao sy nahavita izay tratry ny ainy ny fitondrana. Hitan'ny maso tia hitsy izany, reny sofina Deandré. Fantatry ny fianakaviam-be raisam-pirenena izany, ary izay no
no amafisiny tamin'ny fanapahan-keviny anohana ampavitriana miaraka amintsika ho amin'ny asa fampandrosoana. Raha iny lahateny iny no zo iny, tsy nisy zavatra nivaingana nolazain'ny filohan'ny repoblika ary tsy manome fanantenana fa hisy fiovana makany amin'ny fiatsarana amin'ny taona ho avy. Ho telo taona izay no nitondran'ny firenena tsy nisy fiomanana, ary izao hitapoko hitam-pirenena izao no tena faraherina, tsy misy fampandrosoana azo andrasana intsony avy amin'ny mpitondra. Vaovao momba ny fitantanan'ny komuna kosa indray nakaiza daholo ny vola. Io no fanontaniana napetraky ny mpiasany tanàn'Antananarivo sasany mahalohany tsy fahazoan'izy ireo prima tamin'ny tsy faran'ny taona ity, na dia tamin'ny vanim-potoana ny krizy aza mantsy dia tsy tapaka nahazo izany prima izany izy ireo. Indroa isan-taona no andraisan'izy ireo izany prima izany dia ny volana Jona sy ny volana Desambra. Mametra-panontaniana ireo mpiasa sasany mahalona izany ny vola ampidirin'ny parking izay nankina amin'ny orinasa tsy miankina iray ny fitantanana azy. Teo ihany koa ny vola mandina ny tapitrisa ariary nalaina tamin'ireo olona nikarakara permis de construire sy ny vola samihafa ampidirina isan'andro amin'ireo tsena marobe eto andrenivohitra. Efa navohitry n'ireo mpiasa ihany nandritra ny fiaonambe ny arahan'izy ireo tamin'ny mpitantan'ny tanàn'Antananarivo herinandro maromaro izay io etaetan'izy ireo 5 tao manao be marenina ny andaniny. Vaovao momba izay komuna izay atrany tsy mikely soroka ny ben'ny tanàna ao amin'ny komuna ambanivohitra Ambotrolo Mahitsy amin'ny fanatanterahana ny asa fampandrosoana ao amin'ny tanàna misy azy ireo. Amin'izao fotoana izao na dia tsy mbola misy aza ny fanampiana avy amin'ny fitondrana foibe efa marobe ireo asa vita ny ben'ny tanàna any an-toerana. Zora Kotondrina. Miainga sy miasa amin'ny herin'ny tena ny samirery ny komuna ambanivohitra Ambotrolo Mahitsy amin'ny fanatanterahana ny asa fampandrosoana any an-toerana amin'izao fotoana izao. Herintaona mahery taty aoriana halan'ny ben'ny tanàna ao an-toerana efa betsaka ny zava-bita mivaingana ao amin'ity komuna ity. Isan'izany ity ivon-toerana ho an'ny fahalalana ity izay natsangana ho fanavozam-pahaizana sy fahalalana ho an'ny mponina indrindra ireo tanora. Maison de savoir dia izy ity ny tena marina fiarah-miasan'ny komuna, zany hoe fanatosaina ny trano zany ndraisin'ny komuna tanana. Fa ny famatsinan'ny materiel dia nataon'ny francophonie sy ny boky. Dia tia natokana ohatrany hoe satria fa mba vinavina tatanivon'ny komuna zany hoe anisy biblioteka numerika ho an'ny vahoaka rehetrarehetra izy tia fa tsy ho an'ny tokana. Tsy mionona amin'ny fanampiana avy any amin'ny fitondrana foibe ity ben'ny tanàna lany tamin'ny anaran'ny antoko politika malagasy miaramiainga ity fa dia tsy mikely soroka amin'ny fitadiavana vola sy fanampiana entina manangana fotodrafitrasa. Isan'izany ny Braon Gendarmerie-pirenena izay efa notanterina taminao teto amin'ny fampahalalam-baovao fa eo ihany koa ireo fotodrafitrasa hafa ao amin'ity komuna Ambotrolo Mahitsy ity. Nisy ny zava-bita izay natolotra ho an'ny vahoaka tao anatin'izany ny voalohany indrindra dia nisy an'io maison de savoir io izay ny hoe famakiam-boky numerika niarahana tamin'ny francophonie. Satatra ampavarana ihany izy io fa mahita koa izay hoe vita tsara ho an'ny vahoaka fa ny mbola tsy ampy ny fitaovana ao anatiny dia mbola angatahana izay malala-tanana hanome an'izany. Vita ihany koa ny resaka tambohon'ny komuna izay vita amin'ny 700 izy io fa mbola misy zavatra kely tsy vita ao dia vitantsika eo ihany ahoana ny hanovizana anazy. Efa nahazo ordinateur ihany koa ny ben'ny tanàna izay tsy nisy ordinateur nampiasaina mihitsy dia isaorana vahoaka fa nahazo ordinateur complet hanafahan'ny ben'ny tanàna ny asa. Dia vita ihany koa ny tamboho manontolo ny komuna izay volan'ny komuna madidio izy io volam-bahoaka madidio nanaovana azy. Dia vita ihany koa ny tamboho manontolo ny tsenan'ny komuna izay volan'ny vahoaka manontolo ihany koa nanatanterahana anazy. Na izany aza nefa ilain'ny komuna ambanivohitra tahaka itony ny tantsorika avy amin'ny fitondrana foibe amin'ny alalan'ireo fanampiana maro isan-karazany. Fanampianan'ny komuna izay efa tsy nisy intsony hatramin'ny taona 2022. Iverina noho ny hetsika ny vahoaka ny Somamanina mahalona ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana izay mini manampitsofina amin'ny fitakian'ny vahoaka ny fanafoanan'ny fahazondalana hitrandraka sy ny fanesorana ny fitaovam-pitrandrahana rehetra ny famerenana ny tany amin'ny laonina izay no fitakian'izy ireo onona saina. 12 volana ny ady ho fiarovana ny taniny ny tolona iainany ary ny fiarian'ny vahoaka ny Somamanina. 12 volana ny takinan'ny fialan'ny sy no manao fitrandrahana volamena ao amin'ny tanin'izy ireo. Tsy mbola tratra ny tanjona hoy izy ireo
ary ady hatramin'ny farany mba tsy hananana tsiny amin'ireo taranaka. Tolona tsy misy ambadika politika no atao raha ny fanazavana azo. Ny tolony somamanina dia raha mbola eo ny sinoa sy ny permis dia tsy anaky mihitsy zay raha tsy aleo no foana. Zay zany zavatra mpahentinay tompoko. Ny tolony somamanina dia tsy hitsahatra ary tsy hijanona fa ny tena ametrahana azy dia io tolony somamanina io tena hetsy bahoaka mafisina zay hoe hetsy bahoaka tsy misalosalotra politika mihitsy ny vahoaka ny somamanina fa tonga dia mahetsy bahoaka azy zay. Nateo aza ny fisamborana sy ny fandrahonana anazy ireo mpitolona izay no heverin'ny mpitondra fanjakana sy ireo mpomba ny sinoa fa hampiato ny hetsika tsy hampihembotra ny vahoaka izany raha ny fanazavana hatrany. Moa fa ilitra zalala ary amin'ny ilana indray fa ny varavarana idirana ny braon'le société Jinsmin azay ataoko hoe Jinsmin dia le trano kely ery trano lay rianany ry esoriko ireo fa tsy mety aminay ireo satria mbola ohatran'ny bato randreny tanàna fotsiny izy dia mangataka zay hoe alao teo fotsiny ireo alao fotsiny ireo fa tsisy resaka be dia tonga dia hoe ty meo décision hoe tena araka ny décision fahazao mialina reo dia mody dia tapitra ho amin'ny vahoaka ny somamanina zay zavatra zay fa ny hetsika tsy ny tolona zany fitiavana n'io tanindrazana io tsy mijanona raha tsy foana io permis io aloha dia amafisina zay. Efa betsaka ny trangany sy tao somamanina sy niatra tamin'ny vahoaka ny somamanina, tao ny fadiranovan'ny bomba mandatsa-dranomaso, tao ny fanenjehana, tao ny fanagadrana ireo mpitolona. Amin'izao akatoko ny fetin'ny farany taona izao sy ny famohanan'ny Augustin Andriamananoro, hiato kely ny tolona ataon'ireo vahoaka ny somamanina. Aorian'ny fety kosa, hiverina hetsika ny ponany an-toerana raha toa ka tsy mahazo valiteny mahafa-po avy amin'ny mpitondra izy ireo. Lafim-baovao hafa kosa indray efa feno avokoa ny akamaroan'ny trano fanaovana lanonana ho an'ny farantaona raha ny eto andrenivohitra no jerena. Samy manana ny mampiavaka azy ny fankalazana ny farantaona sy ny fitsinana ny taona vaovao ny tsirairay Miora Manitra. Afaka ora vitsy hivalina tanteraka ny taona 2024 ary hiditra amin'ny taona vaovao 2024 ny rehetra. Samy manana ny fomba entiny mankalaza izany ny tsirairay. Ao ny misafidy ny araka hifaly amin'ny mpianakavy ao an-tokantrano, ao ny ho any am-piangonana, ao ihany koa ireo misafidy ny hitsena ny taona vaovao any amin'ny trano filanonana maro samihafa. Ho an'ny trano fandraisana lanonana nanaovana fanadihadiana, efa feno tanteraka ny toerana ho an'ity alina ity ary efa vonona amin'ny lafiny rehetra ny ekipa mpiara-miasa. Tena navitrika be ny olona, tena navitrika be. Tameritaona angamin'izay ataoko hoe indray andro milonga no hoe guichet fermé fa tamin'ity zay telo andro melo zany dia fa guichet fermé zany zay asa mo inona no anton'izay fa mety hoe lasa lobe koa ve ny pub aloha fa raha ny zavaretanay aloha zany dia tena navitrika be ary so tsika miresaka zao dia mbola ataoko hoe raha mbola tsy latsaky ny 200 olona angamba no mitady dia tena feno zany mbola mitady toerana nefa tsy afa manoatra zay ny elana. Samy manana ny mampiavaka azy ireo trano fanaovana lanonana eto andrenivohitra. Ho an'ity toerana iray ity, azo lanja kokoa ny fandraisana anjarany rehetra mandritry ny fitsenana ny taona vaovao. Eo ihany koa ny sakafo mandritry ny alina manontolo. Efa manonona hatramaly zay ilay resaka sakafo, zay manko ny spécialité volaille, canard sy poulet, donc misy resaka macération sy préparation hatramaly zany izy ny atao dia mise en place ny cuisine zany androany ny farany hoe mise en place vitsivitsy moa zany sisa. Le mampiavaka anay zao le hoe karaoké tsy le hira manenoneny be zany fa le orchestre mihitsy no mitondra an'le karaoké. Zay mampiavaka an'le hariva zany le misy orchestre zany ankoatran'le hoe misy olona mihira manao animation koa le orchestre. Lasa fahazarana ho an'ny malagasy amin'izao fotoana izao no mamarana ny taona amin'ireny trano fanaovana lanonana ireny. Na izany aza, nahitana fihenana ny isan'ny olona namonjy ireny toerana ireny noho ny antony maro samihafa. Amin'izao farantaona izao mahasarika ny mpanjifa maro ny fanaovana manicure amin'ny endriny maro izay mandina ny 3 arivo ariary ka hatramin'ny 7 ariary. Efa manaraka ny lamaody amin'ny fanaovana lentille ihany koa ireo tanora mba hiavaka tanteraka an'io alina. Fanadiadiana. Ora sisa no isaina mialoha ny dirana amin'ny taona vaovao. Mitomba hatrany ireo vehivavy mankafy ny fanaovana manicure. Ireo vernis izay manaraka ny lamaody any ivelany no entina hitsarihana ireo mpanjifa amin'izao andro fety tahaka izao. Anisan'izany ny vernis mat na ireo pailleté izay mbola be mpankafy hatramin'izao. Izao farantaona izao manao faux ongle dia vernis mat
dia décoration paillette no tena tiany client. Herintaona aloha no hitako betsaka kokoa no hita amin'ity taon'ity. Fa fahafidy olona tsirairay ngamba amin'ny hena dia izay moa tena ny client. 3 000 ariary zao juste à pense vernis simple dia 30 000 ariary zao ohatra ny ménage chez le UV. Misafidy ny French gel UV satria le izy ohatry classique dia afaka anaovana amin'ny akanjo rehetrarehetra dia fa misafidiko na spécial ny androany angamba le hoe les pointiny le ho mazava ho azy satria rehefa fety ny olona dia tonga daholo mikarakara vatana manao volo manao tarehy manao tanana manao tongotra satria entina etrehana fety zany sy andraisana foana vaovao nandro aloha ny tena be mpanao raha amin'ny andavanandro izy dia eo amin'ny 10 enina eo fa rehefa fety ohatr'izao izy a dia fois 2 an'izay betsabetsaka zany no tena manao koa satria betsaka manao faux ongle manao vermichel sy ny maro isan-karazany. Tsy ireo vehivavy ihany no afaka manaraka ny lamaody eo amin'ny fikojakojana ny vatany. Ho an'ireo lehilahy eo ny lamaody amin'ny volo izay mitovy amin'ireo mpanao baolina malaza ny ivelany. Ho an'ny tafita manokana ny fividianana lentille ho an'ny maso no entina miavaka mandritra ny fety izay atrehana ny alina. Bleu satria voaka raha dia mila flashe tena 80 000 ariary izy dia misy loko anankitelo marron dia bleu dia gris dia misy nuance les couleurs ohatra hoe marron misy anankiroa dia ny bleu misy anankiroa dia ny gris misy anankiefatra. Ilaina hatrany ny fanomanana arabola amin'izao andro fety izao eo amin'ny lafiny fiakanjo sy ny tarehy ary ny volo isan-taona ho an'ireo mpanjifa. Mahery vaika izany eto amintsika ary tsy tara amin'izany ireo toerana fanaovam-bolo. Samy manana ny pekadiny izy ireo mba hisarenany sain'ireo mpanjifa indrindra mandritra ny fety tahaka izao. Vaovao ny faran'ny taona hatrany roatra amin'ny 5 alina ariary no nomana isaky ny fianakaviana amanisiny kosa izany ho an'ireo avy any amin'ny faritra tonga hitsidika ny renivohitra na izany azy tsy afaka mivalapatra ireo mpianakavy noho ny tsy fahampian'ny hoenti-manana sy ny tsy fisian'ny fandriampahalemana eto an-drenivohitra Kaeton Andriatsilavo. Tsy voatery ho Pâques na Pentecôte na Krismasy ihany vao miara-mivoaka ny mpianakavy. Androany faran'ny taona maro tamin'ireo fianakaviana ihany koa no mitsangatsangana, mitady fialam-boly, miova rivotra ary miara-mifaly, mialoha ny tsenana ny taona vaovao 2024. Toerana maro no nahitana azy ireo, isan'izany ny teto Analakely. Tsy mila fiomanana be, rehefa miara-mivoaka ny mpianakavy dia efa zava-dehibe. Araka le mba mahafety ny andro fotsiny zany no mahatonga anay mba mitsangatsanga. Dia manao ahoana nisy teto-bola aloha le teto-bola aloha zany le teto dia tsisy hoe fiomanana fotsiny fa arakaraka ny hoe zava-misy fotsiny zany. Dia le mba fahafidanako ety zany dia mba hoe mba arakaraka le fahatongavana aty dia mba mahita an'le zavatra misy zava-misy aty zany. Tena safidiananay manokana mihitsy ny andro-androany satria hoe faran'ny taona dia moa ny mpianatra tsy mianatra tsy hoe miasa le andavanandro dia hoe amin'ny faran'ny taona vaitondra ny zanako mandehandeha aty Analakely. Aty mba misy kilalao anankizy nefa nisy moa zany efa rava dia efa tsisy tsony dia mandehandeha fotsiny sisa. Dia nisy teto-bola manokana ve amin'ny falifalina fianakaviana zay amin'izao? Tsy dia nanomana aloha fa hoe mandehandeha fotsiny. Ino mety anton'izay hoe tsy nanomana? Fa lany tamin'ny Krismasy ny vola dia mba mandehandeha fotsiny ankizy. Na izany aza, misy amin'ireo fianakaviana no efa nanomana mialoha ny fivoahana tahaka izao. Efa voafaritra mialoha ny fotoana, ny toerana ale ary ny teti-bola ahafahana manantanteraka izany. Ity iray mpianakaviana ity ohatra, avy any amin'ny faritra izy ireo ary efa nanomana mialoha. Zay zao avy amin'ny province. Any Antego. Zany zay, voe maro. Efa mitsangatsangana aty fa misy Atsilasy ma toerana anankiroa zany dia efa ty mipetraka aty ela dia verina any dia manao ohatran'izay ihany. Mefa nangonina hatramin'ny ela, agora ela mba avorovory eo dia zao mba farantaona zao dia mba mitsangatsanga mitondra vata aman-janaka. Dia mety hoe manodidina an'ohatrina zao no manana eo amin'ny fa 2 millions eo zany. Firenentsio zao haiko mba samby tratrany tambaovao tsika rehetra zany mba mitondra fahasalamana fa mbiazy fahasalamana koa le rebolon-karena
zay norariana nakatana amin'ny zanahary. Raha ny fanadihadiana natao 2 alina hatramin'ny 5 alina ariary no noman'ny fianakaviana iray ahafahana izy ireo miara-mivoaka tahaka izao. Tafiditra ao anatin'izany ny sakafo atoandro, ny sarandalana, ny kilalao sy ny gote ho an'ireo ankizy. Maro tamin'ireo nanontaniana no nilaza fa tsy hijanona ela, avy hatrany dia hody ary any hatrany no tohizana ny fety eo am-piandrasana ny taona vaovao 17 Tsy milamina ny tany hoy izy ireo, aleo misoroka toy izay mitsabo. Omena lanja manokana ireo ray aman-dreny sy zokiolona rehetra rehefa faran'ny taona tahaka izao, tolorana ny solomody akoho izy ireo ary mangataka tsodrano ho an'ny taona vaovao. Samy miezaka arak'izay ho afany ny faritra tsirairay avy amin'ny fanomanana sy fanoloana fanomezana ho azy ireo. Gaëtan Andriatsilavo. Zava-dehibe ho an'ny malagasy ny famangina sy ny fanaterana solomody akoho ho an'ireo ray aman-dreny sy zokiolona rehefa fety faran'ny taona tahaka izao. Fotoana fanararaotana ho iaonan'ny mpianakavy, fotoana iarahan'ny faly, fotoana fangatana tsodrano ho an'ny taona manaraka. Tsy dia nahitany teny loatra ireo zokiolona sendranay androany, saingy nametraka tsodrano, afatra tsy firarian-tsoa ho an'ny malagasy rehetra. Dia miraso mivoaka rehetra zany sy mikofotany rehetra ambony adana aty ny fonina rehetra eto amin'izao fahatratarana farany taona izao dia samy ndra ho tratrany rapitso. Taona vaovao ndray fa dia tsatrany mikarakara No io mahazava-dehibe ny fisian'ny ray aman-dreny sy ny zokiolona eny anivon'ny fiarahamonina io. Samy miezaka manome izay voatsirambin'ny tanany ny taranaka mampara rehetra. Teto Ambohimanarina, nanao ezaka manokana ny fokontany ahafahana manome fanampiana ho an'ireo zokiolona. Nanao hetsika fitadiavam-bola zany izay dia teo koa moa manao zavatra tsy mora dia nangataka fanampiana zany izay tamin'ireo olona tsara sitrapo teto amin'ny fokontaninay. Faly moa zany izay mirary soa ho antsika vahoaka malagasy rehetrarehetra dia indrindrandrindra ireo ilay zokiolona eto amin'ny fokontaninay eto Ambohimadana Atsimo dia mirary soa betsaka ho an'izy ireo izay ary araka ny teniko tamin'ny voalomo dia samban'izay zany vao nanao hetsika ohatr'izao ka nirarianay zany ny tohizan'izao dia ho tsarovanay foana ireo zokiolona ireo. Raha ny fanazavana, zokiolona manodidina ny 20 no nahazo tombotsoa niaraka tamin'ireo RF2 miandraikitra ny fanadiovana ny tanàna. Iray amin'ireo fokontany na commune na faritra manome lanja ny zokiolona rehefa fety tahaka izao ny eto Ambohimanarina. Efa fantatry ny malagasy rehetra fa ny fiaraha-mifety amin'ny fianakaviana ny tena zava-dehibe rehefa faran'ny taona tahaka izao, ary tsy azo atao mbanin-javatra mandritra izany ireo nahitana masoandro, ny kolokolo sy nanabe. Eo amin'ny lafiny sosialy izay hatrany zava-dehibe ny fifanampiana eo amin'ny samy malagasy ary sotoavana mila averina indray izany. Amin'izao fotoana izao ireo manolotanana indrindra ho any ireo izay tena sahirana na teto an-drenivohitra na tany amin'ny faritra na olon-tsotra na olom-boafidy samy manao izay ho afany. Zorakotindrina. Teny amin'ny fokontany angarangarana afaka hanao fetin'ny faran'ny taona sy hiatrika ny taom-baovao tahaka ny olon-drehetra ireto ankizy reto sy ny fianakaviana na dia fianakaviana sahirana avokoa aza. Amin'izao akatoko ny faran'ny taona izao, nisy ny malala-tanana izay nanolotra ny fanomezana, sakafo sy savony ho azy ireo hiatrena ny fetin'ny faran'ny taona. Zay indrindrandrindra fa tsika malagasy dia tsapa tokoa ny amin'izao fotoana hoe mafy ny fiainana, mafy ny zava-misy eto Madagasikara. Indrindrandrindra fa maro manana fa tsy mahatsiaro an'itony zaza madinika isony. Izay mahatsapa hoe na dia tsy manana ary dia mitsara ny kela-pelan-tanana izay satria ho amin'ny malagasy dia izany fifanampiana izany dia zava-dehibe ary izay ny atom-pisiana fikambanana taona mamelona avy hitsinjo ny vahoaka madinika indrindrandrindra ny ao anatin'ny programanay izany izay zavatra izay. Ankizy sahirana avy eto amin'ny fokontany sy ny manodidina avokoa izy reto izay tezaina amin'ny tiakany ity, manodidina ny 70 eo izy ireo no nahazo izao fanampiana izao. Zany dia ankizy sahirana sy kamboty ety amin'ny fokontany. Taloha zay tena juste tety amin'ny fokontany angarangarana mihitsy fa zao zany efa sampana maka fokontany maromaro. Sahirana izy kamboty tena midiny fota mihitsy zany zay mitokantrano tsirairay misy azy mijery. Dia inona ilay fikarakarana tena ataonareo anao? Mitaiza azy ara-panahy, ara-batana, ara-tsaina, manome fampianarana ihany koa izay. Nahazo ny anjarana ihany koa ireo zokiolona, zaza-kamboty ary ireo olona marefa amin'izao faran'ny taona izao. Ny olona mpianay zany dia ileo hitanareo ireo izy olona tena
sahirana. Ny zokiolona misy zokiolona efa tsy afaka mandeha tsony. Rehefa misy ohatran'izao dia omena asiny omena ny voninahiny ireo zokiolona. Dia tsy azo jerena fotsiny koa ireo kamboty. Dia toy izany koa ireo marefo ara-pivelomana sy ara-batana ara-pahasalamana. Fa tsy nijanona teto an-drenivohitra ihany. Nisy ihany koa ireo fanohanana maro isan-karazany amin'ny olona sahirana tany amin'ny faritra maro. Isany tamin'izany tao amin'ny distrikan'ny Fenorivo Atsinanana. Nisy ny fanolorana fanampiana ho an'ireo olona sahirana. Etsy ankilan'izay, nisy ihany koa ny fanolorana toeram-pamonoana omby izay natolotra ho an'ny komina Fenorivo Atsinanana. Toeram-pamonoana omby izay nohatsaraina sy natao manara-penitra rehefa simba efa fotoana ela. Velotaraina ireo mpakasary eny Analakely, malohany tsy famelana azy ireo anao ny asany. Ny farany taona sy ny taom-baovao no tena mandeha ny tsenan'izy ireo, nefa izao esoriny komuna tamin'ny fandefasana ny polisy munisipaly izao. Yonina Saina. Olona manodidina ny 700 no mivelona amin'ny fakana sary atao fahatsiarovana rehefa fety takizao ety amin'ny manodidina ny Analakely. Misedra olana nefa ireo mpakasary anaty trano eva misy haingo isan-karazany sy kilalao mahasarika ireo ankizy amin'izao fotoana izao raha ny nambaran'izy ireo. Antony, tsy avelan'ny komina anao ny asany izy ireo. Tsy maintsy noravana araka izany ny standin'izy ireo noho ny baiko midina avy any ambony hoy ireo mpakasary sendranay. Amin'ny sary ity zany tsy mandoto ny toerana fa mampiainga an'ilay tanàna. Ary ny olona matomba miala voly ety amin'ny kilapa tiaka souvenir olona avy any alavitra ekatiora. Nefa dia kabaisa zareo zay hoe tapitra lisy tsy afaka amin'ny miasa tsony nareo. Zany novaly teny hoe asore fa tsy izay nandrokan'ireo izy fa asore io mampimana izy zany ka raha tsy malala an'iny anao dia fony amin'izay ny entanao alay. Ny zavatra mampalahelo anay nefa raha halina tamin'ny 12 alina zay dia tonga nisy polisy niteny anay hoe tapitra ny fotoananareo faravao reo amena fotoananareo fa avy ny amin'ny 4 maraina ozy izy ka raha tsy voaravanareo reo hainay mandravan'ireo. Olona avy any amin'ny faritra sy avy any ambanivohitra no tena mpanjifan'izy ireo. Ny fakana sary no mariky ny fandalovana teto an-drenivohitra. Miteraka fatiantoko amanetsiny izao fandrarana azy ireo tsy hivarotra izao raha ny fanazavana hatrany. Ny fatiantoko izao tena enjana be satria na ny toerana nakanan'ny kilalao entina avy any an-trano ireo tsy maintsy misy avozina isan-taona fa tsy hoe izay eo ihany no atao. Ny vidin'ny kilalao raha antsika malala fa amina million maromaro. Raha ohatra mividy tômôbila kely iray ianao dia amina million maromaro nefa ny sary azo iray ihany tsy hoe sary be da be dia manao ahoana. Fa izy zany efa asa ary efa izay no antony velona dia tsy maintsy tanterahana ary amaly faliana ny olona. Raha ny isan-taona manomboka ny 15 ny volana Desambra izy ireo no mametraka ny stand ary ny 4 Janoary no miala ety ireto mpakasary reto. Amin'izao fotoana izao anefa tsy izany no zava-mitranga raha nambaran'izy ireo. Ireto farany izay mangataka fifanantonana amin'ny tompona andraikitra eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra idetava-mbaolana manoloan'izao tranga izao. Nampitombo avy telo eny ny entan'ireo mpivarotra zava-pisotro misy alikaola hiatrena ny fetin'ny farantaona sy ny taom-baovao anadina ny olana andavanandro sy fiaraha-mifaly amin'ny tapaka sy damana no anton'izany. Yonina Saina. Afaliana vokatry ny fatratrarana ny fiafaran'ny taona, fiarana amin'ireo namana mantsakaitsa ary koa ny fanadinoana ireo olana sedraina amin'ny andavanandro. Izay amin'ny ankapobeny no antony safidianany ireto olona ireto hamonjy ity trano fisotroana ity. Fanamafisana ny fifankatiavana hoy izy ireo. Tapitra ny taona, mba hitsena ny taona vaovao dia mba manalana anazy kely misotsosotso maka ambiance. Falinay no mahatonga anay manao atsao satria tsatro ny farany daholo izahay dia mifankaty izay prala sy ny fianakaviana sy namana iray manontolo dia manatrika an'izao revo izao. Zany mampiavaka amin'ity naloha voalohany indrindra satria za miaraka amin'ny famille foana dia nilefeko kosana amin'ity faran'ity miaraka amin'ny akamako satria io porveko aminazy isika sy mpanjakama zany tsy mifanary. Ny mpitondra fanjakana mameno ny paosiny amin'ny volam-bahoaka afaka mandeha amin'izay toerana mahafinaritra azy hoy ny iray sendranay. Izay kosa tsy manampidiny. Mangataka raha azo atao raha ny fitondram-panjakana manao zao hiezaka mba ampifaly amin'ny vahoaka no atao rehefa fety ohatr'izao nefa ny vahoaka vao may milentika ary marary
ary zao firevena zao nge tsy vokatry fo fa hoe ndorangary bandy akamatsika mba samy miaraka samy manala azy fa izy afaka manala azy any ampitan-dranomasina fa izay kosa izy manala azy eto amin'ny bara manala azy dia mirariso na filoham-pirenena ary izy mba ho tratra mandrakizay ary mbola ho hitany karatra eo matsy ny zavatra atao hoe tena tiana ve ianao sa tsy tiana. Feno trano araka izany ny bara amin'izao fety izao. Raha ny fanadihadiana natao, ny lehilahy no mameno ny 5.20 isan-jaton'ny olona miditra amin'ireny toeram-pisotroana ireny. Ny fahamalinana, ny fitandremana ny fahasalamana ary ny fanajana ny manodidina ny sosikevitra tolotra ity olona iray sendranay amin'izao fetin'ny farany taona izao. Mahaiza misotro dia mitandrema vatana dia tsy miady aman'olona. Vavao any amin'ny faritra kosa indray, olona maro no efa voasambatra ao mananjara amin'izao fotoana izao manoloana n'ilay rarahana fatesana zandary tany amin'ny komuna ambanivohitra Namorona. Araka ny loharano-baovao iray, anisan'ny tafiditra amin'ny tsiraraha ity ihany koa ny ben'ny tanàna any Mananjary ary anatin'ny fampitorana tanteraka ny tenany amin'izao fotoana izao. Mitsoaka anaty ala avokoa ireo zaza amam-behivavy, indrindra ny vatan-dehilahy, vokatry ny fampitomboany isan'ny mpitandron'ny filaminana any toerana. Kilany efa tonga any Betroka ny vata mangatsika any chef de poste tao Namorona. Raha ny vaovao farany voaray efa ambaratonga hafa no misana ny raharaha fa tsy ny zandary intsony. Arahana akaiky ihany koa mofo ny toy izay raharaha izay. Araka ny fahitatsika tamin'ny fampahafantarana dia ny fanadihadiana mikasika ny friperie miaraka amin'ny Mikael Ramarla no averina aminao rapitso amin'ny fitoro ao anatin'ny fandaharana Alalino. Araoary. Taona maro taty aoriana noho ny fahitan'ny mpirehetra vahiny fahasahiranana nisy teto amin'ny firenena dia nanomboka nampivelatra ity tsena ity izy ireo tamin'ny alalan'ny fanampiana isan-karazany. Efa nisy ihany koa ny fikambanana samihafa tamin'ny fikambanan'ireo vahiny nonina teto Madagasikara nitondra ny friperie teto. Tsy dia tena hoe ny fiangonana, ny mpirehetra, na rimasera, na piditra azy voalohany teto fa vao nahazo ny fahaleovan-tena isika dia efa nanomboka nisy izy io. Manodidina ny polisa mahery ireo mpamongady friperie ato an-drenivohitra ary manaparitaka ity tsena ity raha ny fanadihadiana. Ho an'ny ety sotro manokana miisa 30 ireo mpamongady, ny 5 amin'ireo no manafatra mivantana avy any ivelany. Manao démarcheur fotsiny ny 520 ambiny. Iray amin'ireo 5 manafatra mivantana avy any ivelany ity mpamongady iray ity. Ohatra hoe resiko fotsiny zany à peu près zany any amin'ny ohatrany eo amin'ny 400 à 500 millions eo angambany. Ohatra ka olona tena hoe manao asa lehibe zany izy manafatra le conteneur lehibe reny zany izy. En majorité zany izy Europe zany matetika hoe tsara qualité zany. Fa io koa zany arakaraka le patron zany. Misy patron koa zao manana préférence hoe Chine satria mahazo mora izy ohatra. Tsy manana vola entina miatrika amin'ny fiainana. Fitiavan-tena tsotro zao. Fampitoviana amin'ny vahiny amin'ny ankapobeny no mampirona ny olona hividin'ny friperie. Ho an'ny eo anivon'ny varotra kosa, afaka hidiran'ny be sy maro ny fivarotana friperie. Nefa endrika iray hamantarana sy andrefesana amin'ny fahatrahan'ny malagasy izany. Araka voalaza tao anatin'ny lohatenim-baovao any Irak, mpanao viverignainy miisa 2 no nanapoaka bomba androany izay nahafatesan'olona miisa 720 mandinina ny 50 ireo olona naratra teo anivon'ny tsena iray izay nisehon'ny loza. Efa nilaza ho tompon'antoka amin'izany fanafiana izany ny fanjakana islamika. Fanadihadiana eo amin'ny sarany France 24. Any Irak, mpanao viverignainy miisa 2 no nanapoaka bomba androany izay nahafatesan'olona miisa 720 mandina ny 50 ireo olona naratra teo anivon'ny tsena iray izay nisehon'ny loza. Efa nilaza ho tompon'antoka amin'izany fanafiana izany amin'ny alalan'ny vondrona Hamak ny fanjakana islamika. Mifanindran-dalana amin'ny fanafiana tafika irakiana anireo mpanao asa fampiroroana ny Mosola ity tranga ity. Ady izay nanomboka ny volana Oktobra lasa teo. Nilamina hatrany ny renivohitra Irak ka efa nikasa hitsena ny taona vaovao ampilaminana ireo irakiana. Noho ity tranga androany ity, tsy afaka manatanteraka izany ireo mponina any an-toerana. Raha tsy ivona tamin'ny volana Oktobra lasa teo tany Bagdad hatrany no nitrangana fanafiana izay nahafatesan'olona miisa 430.
Iverenantsika ny vaovao-nisanganana tamin'ity sabotsy ity samy feno fanantenana ny tsirairay ny isam-batan'olona fa ho tsara kokoa no ny taona 2024 ny taona vaovao 2024 samy manao jery totika ireo zavatra maro no lalovana tamin'ny taona 2024 nanao ahoana ny taona 2024 raha atao indray mijery toy ny isa-taona fanao ny filohan'ny repoblika rehetra ny fandimby ny lahateny ho an'ny vahoaka malagasy amin'izao farany taona izao ny filoha Erajonary Mampianina dia niaiky fa sahirana ny vahoaka ary efa manao izay farany heriny mitondra misy azo andranaina ve izany amin'ny taona ho avy raha izay no faravitan'ny mpitondra efa feno avokoa ny akamaroany ny trano fanaovana lanonana ho an'ny farany taona raha ny eto andrenivohitra no jerena samy manana ny mampiavaka azy ny fankalazana ny farany taona sy ny fitsanana ny taona vaovao ho an'ny tsirairay mifarana treo ny vaovao amin'ity alina ity isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany mankasitraka anao ary mirary fety sambatra ho anao hatrany ny ekipa ny Cool TV veloma tompoko. Magasin Saint-Georges-Vista Tsaralalana, Magasin Saint-Georges-Vista Horizon Itos, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Magasin Saint-Georges-Vista Tsaralalana, Magasin Saint-Georges-Vista Horizon Itos, Nanulchanoto, Ifapalalambovo. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ifapalalambovo niarahano tamini Socavitre. Ny fahampalalam-baovao dia niarahanao tamin'ny AST Naturo zava-pisotro mandritry ny taona. Ny fampalalam-baovao narahinao teo miaraka amin'ny Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Narahinao teo ny vaovao niaraka tamin'ny Castel. Des personnes de valeur qui partagent tous l'amour de leur pays autour d'une Castel. Castel, le goût de la réussite. Narahinao teo ny vaovao niaraka tamin'ny Vaoline. Vaoline. Sadi manitra. Vaoline. Mura sadi mandaitra. Junta Toriage. Bonjour. Bonjour. Narahinao teo ny vaovao niaraka tamin'ny Bonjour. Juantsika jiaby. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.